Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray faly miarabantsika rehetra ary manona fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay indray ao anatin'izao fotoana izay ahafahantsika miaraka ao anatin'ity fandaharan'ity izao. Mankasitraka an'Andriamanitra fenina amin'ny fotoana rehetra indray mbola ahafahantsika miaraka ao anatin'ity fotoana ity tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra izany ary tena mahafaly andray ny miaraka amintsika androany nandritra ny herinandro mahery izay tsika tsy tafaraka teto mihitsy noho ny antony maro samihafa. Tao nisy fotoana tsy dia salama loatra, tsy mivoaka mihitsy ny feo ny asan'Andriamanitra tao, ny asa be da be mety hoe reraka tsy fantatro fa ao koa ny délestage satria ny orana koa dia afoana dia izany rehetrarehetra izany tsy nafahana namita ny fandaharana arak'izay fanaontsika mahazatra ilana tsiny amintsika rehetrarehetra fa isaorana ny Tompo kosa hoe androantsika manana fotoana hidirana indray ao anatin'ny fampianarana izay efa namparatenaina teto tamin'ny farany. Mialohan'ny hanombohantsika ny fotoana dia miangavy ianao raha azonao atao dia zarao amin'ny olona manodidina anao, zarao amin'ny hafa satria anisany manampy ny hafa ianao, anisany manaparitaka ny filazantsara ianao, anisany mamonjy fanahy ianao satria ny zavatra tahaka izao dia ilaina mba fantatra ny olona ahafantarany marina fa rehefa ny marina no manafaka dia afaka tokoa tsika rehetrarehetra. Dia izay zavatra izay ny ilaintsika hoe mila manaparitaka ny zavatra misy foana tsika ny amin'ny resaka fanjakan'Andriamanitra, ny hafamarinana ny ten'Andriamanitra, ny hafampianarana tahaka izao. Araka ny efa niteneniko tamin'ny farany dia androany tsika hijery lohahevitra anankiray vaovao mahakasika ny hoe inona avy moa zany ireo fepetra tokony ho raisina ahafahana mandray ny atao hoe fitahiana mitobaka eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no lohahevitra tsika. Raha dinianareo tena tsy fananiako ary tsy metrehatra an'izany akory fa Andriamanitra no mametraka an'ireny karazana lohahevitra reny aty anatiko dia mamelabelatra sy manazava hoe zao avy ary ny zavatra tsapako hoe tena te hiasa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao mihitsy Andriamanitra ao anatin'ity taona 420 ity. Fa ohatrany hoe misy zavatra be da be fasehon'ny Tompo hoe ho tanterahany ao anatin'ity taona ity dia manomana antsika izy manomana ny toe-pontsika, manomana ny toe-tsaintsika, mandamina ny fomba rehetra ary mampianatra atsika ahafahantsika miditra ao anatin'izany satria Andriamanitra mantsy ny teny hoe ho avy eo izy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be da be. Dia dikan'izany zany tokony hanana ilay fiainana be da be tsika. Misy nefa ny sakany maromaro efa be da be ny zavatra nijerentsika, mbola mitohy foana tsika ao fampianarana ary tsy hijanona tsika ao anatin'ny fampianarana sy vavaka mandrapahatena hoe mandrapahatonga an'i Jesosy any amin'ny raolanitra mba tena hoe tafita tsara daholo tsika rehetrarehetra, tena hoe tafampita any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ny tena hoe angatahana amin'ny Tompo dia hitohy foana dia mahomarina amintsika ilay ten'Andriamanitra hoe ho tsara makany amin'ny tsara tsika dia voninahitra makany amin'ny voninahitra. Aoka ianao tsy ho afa-po mihitsy hoe ohatry ny efa mety ny fiainanao, ohatry ny efa milamindamina ianao, fa hoy izy Andriamanitra mantsy ianao hoe ho tonga fitahiana ho amin'ny firenena ianao. Dikan'izany tsy hoe ampy fotsiny ianao dia mijanona hatreo ny anjara fitahianao, fa ianao tokony ho fitahiana ho an'ny hafa. Izany hoe ianao tokony misy fitahiana mitobaka ao aminao ahafahanao mitahy ho fitahiana ho amin'ny firenena. Izay zany ilay izy. Dia amin'ny fotoana izany tsika mbola tsy afaka hoe mitahy ny firenena, mamelona firenena dia mbola tokony heritreritra foana hoe mbola tsy ampy fa tokony mbola hitombo dia tokony mbola hiakatra bebe kokoa satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ny amintsika. Fa ho jerevantsika hoe inona daholo ary ny tokony atao izay ilay izy. Tokony mijerytsika hoe inona ny tokony atao ao anatin'ireo mba ahafahana miditra ao anatin'izay programan'Andriamanitra izay. Satria Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe tsy sitrany hampalahelo na hampahory ny zanak'olombelona. Misy an'izay ny ten'Andriamanitra ny amin'ny fitomanina angamba raha tsy diso fa miankina amintsika ilay izy
misy zavatra be da be zay tokony fepetra ho raisitsika afatsika miditra ao anatin'izay programa an'Andriamanitra zay fa milohan'ny zavatra rehetra aloha ngambany a de manasatsika rehetra andaotsika hivavaka andaotsika metraka ny fotoana eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao a apetratsika eo pelan-tanan'ny tompo ny fitaovana rehetra ary angatao mihitsy Andriamanitra mba tena hoe hiteny ampiteny za tena fitaovana ary mpanompon'Andriamanitra fotsiny a fa tena angatao mihitsy ny fanamasin'Andriamanitra metraka ny teny atao am-bavaka mba tena hoe teny ho anao le izy mba tena ho marina aminao le ten'Andriamanitra hoe aina ho an'ny mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra mba tena hitondra aina ho anao le izy fananganana vaovao anao indray a zay rehetra ho ambany reto androany eo ambany fitarian'ny fanamasina mba ho voninahitran'Andriamanitra zay no ela fa manasatsika hivavaka ao anatin'izao fotoana zao a ametraka indray ny fotoana andaotsika tena hiara iompo iompotsaina mba tsy hafasatana manana herika eto fa tena fanatrehan'Andriamanitra feno ny asa eto ary voninahitry ny anarandrery any amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovantsika izany vavaka izany raha eo manandratra anao indray zay manome voninahitra anao zay Andriamanitra satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsara ianao mankasitraka ny amin'ny fitantananao fiainana tsirairay avy misaotra tompo satria raha mbola tratra zao anio zao zay andro maromaro tsy misiny zao fandaharana zao de fantatray kosa hoe eo foana ianao mahatoky foana ianao miasa mitantana miaro anay tsirairay avy mety misy nandalo tao anatina tsy fahasalamana anisan'izany ny tenako Jesosy nefa tsapako hoe teo foana ianao mampahery ianao manangana ianao misaotra tompo satria Andriamanitra mora azo indrindra amin'ny andro sarotra tokoa ianao mamonjy anay ianao tsy mba mafoina manary anay zany manandratra anao indray zay eto amin'ity toerana ity ary te ame voninahitra ny anaranao te hisaotra anao ny amin'ny fotoana zay omenao anay ahafanay mifampahery eto indray ahafanay mifampizary eto indray ahafanay mianatra vaovao indray androany fanamasina mangataka ny fitarianao feno zay mamindrafo aminay Jesosy nininona mety sakana tsy hafanay matsapa fanatrianao mamindrafo aminay nininona fahadisoanay mamindrafo aminay nininona elokay mamindrafo ny amin'ny endrika tsy fahamarinana rehetra ny amin'ireo karazana loto rehetra ny amin'ireo zatrana fahafahafahavalo ihany koa nininona Jesosy teny nalefa ny ozina tapahanay reny aoka ny dranao anadio aoka ny dranao anadio ny toerana naizanaiza misy ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao aoka ny herinao Jesosy hidina anadio an'izany aoka ny ranao anapatapaka anala ireo karazana aizina rehetra ireo karazana sarona sy fefy rehetra tsy hafan'ny tsirairay avy manana fifandraisana aminao aoka ny ranao anadio fatsona rehetra zay afanay manana connexion aminao amin'izao fotoana zao afanay mifandray aminao tsara indray ao anatin'izao fotoana zao Jesosy niositra fanamasina angatany amin'izao fotoana zao niositra hiasa ty amiko amin'ny mampanompona ho ianao ny ampiteny ianao ny ametraka ny tendretra ao am-bavako ary niositra hiasa ao anatin'izany mba tena hoe ho araka ny sitraponao ny zavatra rehetra hitondra fananganana indray ianao hitondra révélation indray ianao anay de tena hoe ampahery anay ianao mba ho voninahitry ny anaranao apetraka am-pelantananao Jesosy ny fitaovana rehetra ny fotoana rehetra hatramin'ny connexion ny toetra apetraka am-pelantananao ny tsirairay avy de anao tompo ny anadio anay amasiny ny teomponay ny toetsainay ny toepananay mba homendrika anao indray ao anatin'izao fotoana zao de fenony herinao zay ary oka voninahitra ao mirapiratra Jesosy fa anao ny hery ianao fanjakana ianao ny tompon'ny fanapahana rehetra ataovy zay tianao Andriamanitra satria fantatray fa hevitra hitondra fiadanana ao anay mandrakrivo zany amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay zany vavaka zany makasitraka ny amin'ny asa magaga sy ny fandaminana rehetra zay ataonay eto androany mba ho voninahitry ny anaranao de misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen misaotra ny tompontsika ny amin'izay vavaka zay iverintsika ny amin'ny loha hevitritsika androany araka ny teniko teto izao hoe misy fepetra maromaro misy fanapahan-kevitra tokony raisitsika raha te hiditra ao anatina fitahiana azo antoka le fitahiana teneniko zany de zao hoe le fitahiana azo antoka le fitahiana maharitra tsy le fitahiana maimaika tsy le fitahiana miredretra mandalo fa le tena fitahiana maharitra mandrakizay satria izy ny ten'Andriamanitra zafady hoe zay tahiny Jehova de voataha mandrakizay de noho izany le fitahiana zay maharitra mandrakizay no resantsika eto le fitahiana resako anao
fitahina ny ara-panalo satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe arakaraka ny itahina ny fananao no itahina ny ara-nofinao. Za zany tsy hoe mametsiny ny amin'olona zay manao publicité foana ny resaka vavaka de fitahina fa raha ohatra ka tsisy fepetra miaraka amin'ireny hoe mesure d'accompagnement de ohatra ny hitako hoe fitaka ihany satria ny zavatra marina ry havana de zao Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana zany. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana ary ao aminy eny ao aminy amen. Andriamanitra rehefa mampanantena zavatra anankiray ho anao de zavatra tena ho ataony zay ary tsy hoe tena ataony fa zavatra efa vita, zavatra efa vonao no ataon'Andriamanitra amiko sy aminao. Matoa izy mampanantena. Andriamanitra zany tompony zavatra rehetra ary mahay manao ny zavatra rehetra. Andriamanitra zany tsy hitrosy, Andriamanitra zany tsy hindrana any amin'ny hafa raha mampanantena anao izy ka hoe azafady fa tsy azoko indray le izy saika hitrosa tary zay nahatonga anao tsy nahazo an'le izy. Tsy ry havana. Andriamanitra tsy tahaka ny olombelona fa matoa Andriamanitra mampanantena antsika zavatra anankiray de tena ho ataony iny ary zavatra efa misy, zavatra efa noharina, misy zavatra nefa noharina ary mbola tsy ary fady kory zasenao de efa noharina reny fa saingy zao miankina amiko sy miankina aminao le izy. Misy fepetra tokony raisitsika satria tsika indraindray mangetaeta fanovana, mangetaeta fiovana mba hoe zavatra tsara ny fiainantsika. Be da be zao tamin'ny taom-baovao teo zao tonga ny taom-baovao de hoe manomboka amin'ity taona ity anao an'izao de manao mandray ina moa sy ty mirary soa de manomboka hoe mandray fanapahan-kevitra hoe mba hiova mba anao zao tsy hisotro toaka tsony no sisy ny sasany nefany raha vao tsy tena manerin'Andriamanitra hoe tena manatanteraka an'ireny de zava-poana. Tena tsara ny fandraisana fanapahan-kevitra satria raha tena te hahita zavatra miova zasenao de misy zavatra mila ovaina eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy possible zany hoe misy zavatra tsy tianao eo amin'ny fiainanao, misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao kanefa tsisy ninina miova ataonao mba ahafahanao manova an'ireo zavatra tsisy mandrakizay zany. Fa raha tianao hiova ny fiainanao de zao misy zavatra mila miova eo aminao, mila miova ny fomba fanaonao, mila miova ny fomba fiasanao, mila miova ny toe-tsainao, mila miova ny zavatra andanianao fotoana, misy zavatra mila amboarina eo amin'ny fiainanao raha tianao hiova amin'ny zava-misy izay atrehanao amin'izao fotoana izao ny fiainanao. De tahaka izany ty zavatra resahako anao ty satria Andriamanitra de mampanantena antsika teny fikasana. Fa saingy zao ndraindray tsika mametsiny hoe na teny fikasana ohatr'izao Andriamanitra, ny tena Andriamanitra hoe anao an'izao efa nampiteny mpanompony izy hoe isy an'izao de gaga ianao hoe to mbola tsy tanteraka foana le izy hatramin'izao de ndraindray tsika tafalatsaka ao amin'ny fanomezantsiny. Kanefa ny tena marina de zao raha vao mahazo teny fikasantsika, raha vao mahazo révélation tsika, mahazo fambaritsika any anatin'ny nofy hoe isy fitahina ny zavatra ohatr'izao de mila mihetsika manaraka an'iny zany tsika, mila manao hetsika ampinoana manaraka an'iny tsika, mila miezaka tsika mandray ny fepetra rehetra ahafan'ireny zavatra ireny ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ozy izy hoe Andriamanitra mamety teny fikasana. Raha hijery ohatra anankiray tsika de zao ny zanak'Israely ao amin'ny Exodosy toko 7 ny 17 de namety teny fikasana Andriamanitra hoe hitondra nareo hiakatra ozy izy ho afaka amin'ny fahoriana any Egypta ho any amin'ny tany Kananita, amin'ny Perzita, ny Etita sy ny Jebosita, be da be le hita rehetrarehetra reny de ary afana hoe tany tondra-dronono sy tantely. Zany hoe misy fitobahana zany. Ary Andriamanitra tena mampanantena antsika hoe zavatra mitobaka hoe fiainana be da be, zavatra mitobaka tahaka zany. Zay nampanantenany any zanak'Israely. Ny zava-misy nefany ary zay ny tiako tenenina aminao androany, ny tsy hoe ny fampanantenana rehetra, ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra kory de tsy maintsy tanteraka, fa ndraindray kory any tsy tanteraka. Fa rehefa vakitsika ny ao amin'ny Josoa toko 5
ny andiny fahenina dia manazava eo andiny soratra masina io hoe noho ny nataony zanak'Israely tsy nino an'Andriamanitra, tsy nanaraka ny ten'Andriamanitra, dia ankoatrany Josoa sy Kaleba dia ringana daholy reo génération rehetra zay velona tamin'izany nandritra ny 70 taona naringany daholy reny tany anefitra. Zay vao niditra tany amin'le tany Kanana zay nampanantenainy io ny zanak'Israely. Zany hoe lalana tokony 70 andro raha ela indrindra lasa 70 taona. Be da be nge ry havana no miaina ao anatina fiainana tary. Za miteny aminareo io dia anisan'ny tena natsapanyizany teo amin'ny fiainako. Ary zany mahatonga anah hoe mandray fanapahan-kevitra hoe tsy anaiko intsony. Reto zavatra resako anareo reto be da be tamin'reto nefa hoe tsapako ary tena hoe miainako dia tsapako ny vokany. Ary tena hozy izy hoe tokony efa talolohany na fantatra andreto mba nafako hoe mba tsy niaina ao anatina fahatarana. Ary zay mahafinaritra te hizara aminao amin'le izy androany. Ahatonga anao tsy ho lany andro, ahatonga anao tsy ho varim-bariana satria za dia miteny foana Andriamanitra manana mandrakizay. Dieu a toute l'éternité pour nous attendre. Miandry antsika izy, manana éternité izy, manana mandrakizay izy andrasana anao. Fa ianao izasy anao dia tadidio fa 70 na 80 taona raha mateza izy ny ten'Andriamanitra. Ary tsy vitsy fa be da be n'olona matenatenan'andro. Dia mila mandinika tsika hoe ohatry ny ahoana ny tena tokony atom-pisitsika. Olona tena tokony iaina amin'ny voninahitran'Andriamanitra zasainao. Olona tena tokony iaina andray ny anjara voatendry zay no man'Andriamanitra ho sy anao tsika. Olona tokony atateraka missiontsika ety ambany masoandrotsika alohan'ny ialatsika ety ambony tany. Donc misy fipetra tokony ho raisina mba ahafahantsika miditra amin'izay programan'Andriamanitra zay. Ny tenin'ny Job ao amin'ny 2:20 ny 9:20 nefany dia tena miteny tsara mihitsy hoe ary raha misy kasainao atao izy dia ho tanterahana aminao ary amirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Amin'ny version française izy ity tena tiako kokoa hoe à tes résolutions répondra les succès. Zany hoe amin'ny résolution zay raisinao io, amin'ny fanapahan-kevitra zay raisinao, amin'ny fahavononanao io, amin'io izy no ahafahanao mandray fandresena. Androany zany za ry havana manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy aho hoe andaotsika tena hoe andray fanapahan-kevitra. Andaotsika tena hoe hivonina, hiala amin'ireo zavatra tsy mety rehetra, anova ny fomba fijery, anova ny fomba fiaina. Ahatonga antsika tena hiditra ao anatin'izay hoe fiainana mitobaka miaraka amin'i Jesosy zay. Izay no jerevantsika androany. Maninona moa no hoe vetivety azafady. Maninona moa no hoe mila manova fomba fitondrantentsika. Maninona moa no mila hoe mandray fanapahan-kevitritsika. Satria zao misy zavatra ireo karazana fahazaran-draha tsy mamatotra atsika. Misy ireo fomba fijery, fomba fiainana zay lasa miazona atsika ao anatin'ny fiainana zay tsy ankasitran'Andriamanitra io. Dia androany zany tsika mila miala ao anatin'ireny mba ahafahantsika mifandray tsara amin'Andriamanitra indray, ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra indray. Araka ny teny hoe raha hiverina amina amiko ianareo izy dia mba hiverina aminareo koa. Raha navaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana ianareo izy dia ho solom-bavako. Zay ny ten'Andriamanitra. Dikan'izany tsika zany mila manomboka mijery hoe inona tena tian'Andriamanitra. Mila miverina amin'Andriamanitra. Tiako marihana aloha voalohany alohan'ny hitanisako an'ireto zavatra reto. Voalohany indrindra aloha ianao alohan'ny andray an'ireto fanapahan-kevitra reto. Aoka ianao tena resy lahatra hoe tena tianao Andriamanitra. Tena tianao Andriamanitra.
ary tena avonina anatanteraka ny teny fikasany aminao izy. Aoka hiala ao anatin'ny sainao fisalasalana rehetra fa tsy miankina amin'ny Andriamanitra ilay izy, fa miankina aminao. Dia miankina aminao. Fa rehefa andray fanapahan-kevitra ianao androany dia tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Fa tonga dia zavatra hiova eo aminao. Satria izay mihitsiny ny antony nanantsoan'Andriamanitra antsika dia mba ny ho vavolombelona, ho fanomezam-boninahitra ny anarany. Ny zavatra tokony ataontsika voalohany zany, ny fanapahan-kevitra voalohany izay tokony ho raisintsika dia izao hoe ho tian'Andriamanitra bebe kokoa. Ho tian'Andriamanitra bebe kokoa indray tsika manomboka izao. Zafady. Io ny didy voalohany. Ny didy voalohany dia miteny izy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra. Fa maninona moa zany no ataontsika? Izay no tokony ataontsika amin'Andriamanitra, satria izy efa tia antsika taloha dia tokony ho tia azy koa tsika. Raha tena tia hita zavatra miova zany ianao amin'ny fiainanao manomboka izao, dia aoka ianao hanomboka hanapa-kevitra ho tian'Andriamanitra bebe kokoa. Tsy hoe tian'Andriamanitra dia miteny fotsiny amin'ny vava hoe tiako ianao, tiako ianao. Tsy izay ilay izy, fa aoka ny zavatra rehetra ataonao manambara fa tena tianao Andriamanitra. Aoka Andriamanitra no tena loha laharana, tena ho tianao ambony ny zavatra rehetra. Za dia anisany tena tiako ny zanako. Tena tiako ny zanako ary mandany fotoana be dia be amin'ny fikarakarako ny zanako. Dia mahafoy ny zavatra rehetra mihitsy ho an'ny zanako. Fa nisy fotoana tena nampianarin'ny Tompo hoe lasa sampy zany ny zanako amin'ny farany. Fa Andriamanitra zany tokony ho tiantsika mihoatra ny vadintsika. Tokony tiantsika mihoatra ny zanakitsika. Tokony tiantsika mihoatra ny asantsika. Tokony tiantsika mihoatra ny zavatra rehetra na inona na inona. Satria izy Andriamanitra miteny hoe tiako izay tia. Tiako izay tia. Dia rehefa tian'Andriamanitra tsika dia lasa mety tiantsika bebe kokoa izy. Dia rehefa tiantsika izy mahita fiteo masony tsika dia za miteny ianao moramora aminy ny mikarakara antsika. Moramora aminy ny mitsinjo antsika. Sensible Andriamanitra ny amin'ny zavatra mahazo anao. Satria ianao olona mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra. Be da be ny amintsika nefany na dia ataoko hoe kristiana dia lasa ohatrany hoe fombafomba fotsiny ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Lasa fahazarana fotsiny. Fa za miteny ianao na ianao olombelona io ary ange tsy mba ho tian'izany. Ataoko hoe vadinao dia miantsoantso fotsiny hoe tiako ianao je t'aime zao. Nefa ny zavatra ataony amin'ny firy alina izy vao mody. Miaraka amin'ny namany ihany izy isan'andro tsy hitanao. Tsy manam-potoana mihitsy ianao hiarahana fotoana mamy hiarahana amin'io vadinao io. Dia za miteny ianao. Za aloha tsy haiko nareo fa za dia ho sisa hoe tsy tiana zany izy fa olona mampiresaka fotsiny. Fa be da be tsika no manao an'izany amin'Andriamanitra. Dinio ange ny tenantsika. Dinio ny tsirairay avy. Hoe fotoana ohatry ny ahoana ny laninao manompo an'Andriamanitra. Fotoana ohatry ny ahoana ny laninao mba miantory-teny isan'andro, mihira fiderana, mamaky baiboly. Dia fotoana ohatry ny ahoana ny laninao. Ny amin'ny rendrarendra, ny amin'ny Facebook, ny amin'ny fitadiavam-bola, ny amin'ny resapôny, ny amin'ny reny karazana kilalao maro samihafa sy fialam-boly reny. Ny amin'ny resaka lamaody. Adiny firy ny lany mandeha manao volo. Zavatra ohatry izany. Mila jerena ilay izy hoe ohatry ny ahoana. Izany hoe fomba fametrantsika an'Andriamanitra ho loha laharan'izany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa Andriamanitra dia tena miteny mihitsy hoe tsy misy mahay manao manompotompo rozy izy. Fa ny ray ho tiany dia ny ray ho alana.
ao amin'ny Matio toko fahenina 4:4 dia miteny an'izany tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Dia indraindray tsika mieritreritra hoe mamoana egalina vola dia hoe vola foana, fa be da be ny karazana mamoana eo amin'ny fiainantsika izay mahatonga antsika tsy tena hanompo an'Andriamanitra. Indraindray vady, indraindray zanaka, indraindray asa, indraindray rendrarendra, sitrapo, fahazaran-dratsy, indraindray internet, telefona. Mila mijery an'izany tsika. Mila tena mandiny teny tsika. Dia mandray fanapahan-kevitra manomboka androany hoe ho tia an'Andriamanitra bebe kokoa amin'izay. Tena hoe hiova aneo ny fitiavana an'Andriamanitra. Mety hoe hitombo kokoa ny ora fivavahanao. Ary za manentana foana atsangano ny selula, atsangano ny altaran'i Jehovah ny anatin'ny tokantrano raha te hita zavatra iova ianao. Fa zahay tena nanomboka nanao an'izany. Fa tamin'ny fotoana nanomboka nanaovanao an'izay, nanaovanay an'izany dia tsapako hoe nisy zavatra niova be da be teo amin'ny fiainanay. Mila zavatra tena concret le izy. Zavatra tena hoe hita, zavatra tena hoe azo tsapain-tanana, fa tsy fombafomba fotsiny. Fa tady fa Andriamanitra nge tena miteny hoe satria izany reketa amin'ny fitiavana ozy izy dia hamonjy azy eo aminy raha ory izy. Dia gaga ianao fa tsisy mpamonjy mihitsy, gaga ianao fa manjenjena, gaga ianao fa anaty problema, ohatrany tsy mihainanao mihitsy Andriamanitra. Fa ianao ve mba nihaino azy? Ianao ve mba nieritreritra azy? Ianao ve mba tia azy? Sa lasa kristianina intéressé fotsiny tsika? Indraindray ao antsika kristianina tsy manompo an'Andriamanitra, fa kristianina mampanompo an'Andriamanitra. Kristianina lasa tsy Andriamanitra indray ny tompo, fa tsika indray no mampanompo an'Andriamanitra. Zay tiantsika, za mila an'izao, za mila an'izao, ataovy an'izao ty, tsika sady mibaiko inona. Dia indraindray rehefa tsy azontsika sitrapontsika dia midongotsika. Lasa kristianina intéressé fotsiny. Fa mila tena mijeritsika. Inona ireo zavatra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra? Inona ireo zavatra mandany ny rondohatsika? Inona ireo zavatra tena mibahana any amin'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika? Fa Andriamanitra tena miteny hoe satria izany reketa amin'ny fitiavana dia hamonjy azy aho. Tena tian'Andriamanitra ve ianao? Mila mampitombo an'izany bebe kokoa ianao. Mila mahay midera an'Andriamanitra amin'ny fonao ianao. Mila tena mankalaza an'Andriamanitra am-pifaliana ianao. Manana fotoana mamy feno fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra anie tsy azo fitahana. Andriamanitra mahafantatra hoe ianao tena olona tia azy. Davida zao dia tena niteny mihitsy hoe olona araka ny fony. Tena fantany mihitsy ohatry ny ahoany Davida. Ary za tena manaiko hoe matoa Davida nataony hoe olona araka ny fony. Dia tena tsapako satria raha mamaky ny salamo ianao fanandratany Davida n'Andriamanitra. Zany ny saintsiain'ny andro aman'alina eo. Toy izay hoe rariny ny Andriamanitra raha teny an'i Davida hoe olona araka ny fony. Fa na dia ataoko hoe samy zanak'Andriamanitra atsika, samy kristiana atsika, samy mpanompon'Andriamanitra tsika, fa tsy mitovy izany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miteny foana hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady no ahita. Tsy mitovy izany io ry havana. Na dia ianao manana zanaka 8, manana zanaka 10, na dia tsy manana afa-tsy anankiroa ary ianao, dia dinio tsara ty. Fa izay zanakao na dia atao hoe ataonao mitovy ireo, mividy zavatra ianao ataonao mitovy, manome sakafo ianao ataonao mitovy, zara mitovy, zavatra rehetrarehetra ataonao mitovy. Miezaka ianao mity amindreo amin'ny fitiavana mitovy, tsy miangatra. Fa za miteny ianao, amin'ireo zazareo misy anankiray izay tena hoe tianao kokoa. Tsapanao izay tianao kokoa. Tsapanao izay mikarakara anao kokoa. Tsapanao izay mankatony teninao kokoa noho ny anankiray. Fa na tianao na tsy tianao, mitongelana amin'iny foana ny fonao. Ny fitiavana dia miantso fitiavana. Ny fankatoavana dia miantso fankatoavana. Za mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe
satria za ndreketany fitiavana dia hamonjy azy aho. Raha tiana nampamonjy ianao zany, raha tena tiana hoe tena ndray atanana ny fiainanao Andriamanitra, be da be amintsika anie mila vavaka fanafany, mila famonjeny, ataony devoly, mamay, ataony fiaramonina, ataony avambady, ataony manodidina, ampahoriny, mila fanafany. Fa za miteny anao, mila manome tena hoe fitiavana fiaino an'Andriamanitra tsika. Mila tena miraikitra amin'Andriamanitra amin'ny fotsika. Dia anamarina ny teny amintsika izy hoe satria za ndreketany fitiavana dia hamonjy azy aho. Ao anatin'izy izy mamonjy izay, tsy olona orin-javatsoa zany intsony ianao. Tsy olona ao anatina fahasahiranam-be zany intsony ianao. Satria mamonjy anao izy, manokatra lalam-pitahinao anao izy, ahafahanao manana le fiainana be da be. Zay zany zavatra voalohany tokony ataontsika. Tena hoe mitia an'Andriamanitra. Manila manapa-kevitsika tena ho tia an'Andriamanitra. Bebe kokoa. Amin'ny fomba rehetra. D'une manière concrète io. Zay zany ny fanapa-kevitra fepetra tokony raisitsika voalohany. Raha te hiditra ao anatin'le fiainana feno fitahina mitobaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Faharoa dia zao. Mila mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. Ohatriny ahoana moa zany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra? Raha hazavaiko ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra dia toerana anankiray na hatsapanao mihitsy hoe tena eto Andriamanitra. Tena Andriamanitra zany miteny amiko zany. Tena matsapa. Fitsarana feno ianao. Tena tsapanao mihitsy hoe maivana ianao ary ny ara-pananao tena velombelona tsara eo amin'ny toerana io. Tsy vitsy nefa ny kristianina ry havana manao an'izany. Za dia tena matsapa olona ohatr' izany satria za mifandray amin'olona be da be manao asan'Andriamanitra. Za moa zay nefa nasain'ny tompo nataoko dia nisy olona koa nanome tany, ohatriny hoe zavatra efa nalamin'ny tompo le izy, nanome tany anahy dia hoe io olana nanaovako asan'Andriamanitra izy tamin'izay dia nandalo olana ny fiangonana dia tsy nanana trano ivavahana intsony zay dia nanome tany le olona dia tenosy izy ny tompo hoe io zany dia za hoe ay zay zany nieritreritranao trano koa fa zay nasaina nataon'i Jesosy dia nataoko le fiangonana. Dia misy olona zany makao, dia misy olona zao fa tena tsapanao mihitsy hoe tena afaka izy, misy zavatra tena be da be miova fa tsy haiko hoe manino. Avy eo lasa indray le olona dia andray izy efa potika sy anona indray izy dia izay indray izy vao mivery. Dia farany zakako hoe fa maninona nefa fantatrao ohatra hoe eto tsy ny olona rehetra no atao hivavaka amin'ny toerana anankiray fa tsika zany efa misy toerana tsirairay avy no fidian'Andriamanitra ahafahantsika matsapa amin'ny fanatrehana. Fa rehefa amin'ny fotoana anankiray tsapanao hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra dia za miteny ianao aza miala amin'ny toerana io intsony. Ohatriny ahoana ny fomba ataonao na ny antrananao ahafahanao matsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tazoma iny. Ohatriny ahoana ny comportementanao, ohatriny ahoana ny humeuranao ahafahanao matsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tazoma ireny fa zava-dehibe ireny. Satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anie dia misy mifanafahany. Rehefa mifakazatra amin'ny tsy toenao ange dia hiadany, ahafahanao mandray fitobahana ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha hijeritsika ny tantarany Jakoba. Tantarany Jakoba. Le izy rehefa avy nandositra ny Esau ralany izy satria le nangalatra fizokiana sy ny tsodrana. Dia nandeha izy nandositra satria ny reny ny teny hoe mandehana makany amin'ny Labana anadahako. Dia nijanona teo amin'ny toerana anankiray izy. Dia teo amin'ny toerana io izy no natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha jerevantsika ity tantara ity ao amin'ny Genesis 7:20.
Genesis toko 7:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 7:20 de toizatsika ry amin'ny 1:20 sy 7:20 tsy hovakiako fa hovakinao le izy rehefa avy eo fa raha fiteniko de zao hoe rehefa tonga teo amin'ny toeran'io izy de atory izy nakavato izy de atory izy hoe reraka izy de sondritory teo amin'ny toeran'io de teo izy no nahita fahitana nahita tohatra avy eo aminy de nipakatra any amin'ny lanitra de nahita ny anjely niakatra sy nidina de nahita n'Andriamanitra izy de Andriamanitra niteny taminy hoe eto amin'ity ny toerany ity no anorenako anao eto indray no hitahiko anao ity toerany ity de omeko anao sy ny taranakao tena teny fikasana tena teny mamy de tena faly izy tena sondrina izy naza an'io teny fikasana io ary de tena niteny izy hoe tena etoko tokoa kay Andriamanitra fa tsy fantatra hatramin'izay tsy fantatra hatramin'izay ozy izy fa hay tena etoko Andriamanitra de rehefa taitra izy de nanamboarany alitara teo de ozy izy hoe tsy hafa ity ozy izy fa tranon'Andriamanitra vavadiny lanitra de nataony hoe Betela moa le anaran'le hoe Penela moa le anaran'le toerana zay tao a Betela teo izy natsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo Andriamanitra name teny fikasana anazy fa ny olana de zao ary be da be tsika kristianina manao an'izay tsika efa matsapa eto fanatrehan'Andriamanitra zao ny tian'Andriamanitra ho ataoko ity asy ity no asa tena tiany Jesosy ataoko fa ao anatin'ity tena misy fanatrehan'Andriamanitra na de za miteny anareo misy fotoana nanao an'izany satria anao mba manana ny ambition personnelle anao mieritreritra hoe zany mba olona nianatra mba olona zao de mba te anao zao mba te tovy amin'ny namako ohatra zao kanefa zao de io ny ataonao io ny ataonao fa io ny mety aminao de manaiky ary tena tsapako hoe misy fitsaharana le fanapa-kevitra andraisiko zay nao fa taranao hoe avy amin'i Jesosy le izy fa ndrendray tsika toerana efa tsapanao eo ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka an'izay nataony Jakoba de avy eo nefany noho ny ambition noho le projet personnel satria misy olona miteny aminao mandehana ry manaova an'izao fa manino ianao tsy manao an'izao tahaka an'ity reny ny teny hoe mandehana ianao makany amin'ny labana nadao de tsy neno feon'Andriamanitra izy Andriamanitra efa niteny eto amin'ity toerany ity no hitahiko anao omeko nanao sy ny taranako ao ty toerany ity mbola lasa andraizina kany amin'ny labana de hitatsika ny toyny rehefa avy eo mafy ny nanjo azy tany 4:20 taona 4:20 taona 7 taona izy vao nahazo vady anankiray vady tsy izy vady lainga vady soloky zay ndray vao ny karama 7 taona indray 4:20 taona izy zay vao tonga amin'izay tena hoe mba fiainana aniry ny karamany nisolokin'ny rafozany foana labany mbola 4 taona taty aoriana zay vao tena afaka nianiko le fiainana be da be le fitobana zay kasain'Andriamanitra ao anazy fa ndrendray mampanontany tena hoe raha tsy nakany re izy fa nijanona teo mety ho hafa mihitsy ny fiainana za miteny anao androany aoka tsika tsy aly eo fanatrehan'Andriamanitra ka tsy sao mandrakariva ny tavany ka tsy sao fanatrehan'Andriamanitra ary zay mahatonga na mampianatra anao rehefa mivavaka ataovy hoe Jesosy installé bonne personne manodidina anahy ataovy miditra automatika anaty vavaka isaky ny misy danger misaky ny tandindomindozy misy zavatra danger miplanina ana reo karazana zavatra hafahafa mitady andronjina mitady anafika ataovy miditra automatika ao anaty vavaka zay mahatonga mampianatra an'ireny satria misy karazana influence tahaka zany manabotsy atsika mamporisika atsika mandray fanapahan-kevitra diso eo amin'ny fiainatsika de iny Jakoba lasa nakany amin'ny labana nefany tokony teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra
jereo fa isaka ane tsy mba ohatry zany isaka zany any ange tsy mba nandeha nitady olona tany zany tsy haiko fa anisan'ny tantara mahafinaritra any fomba nahitany ny vady ny isaka fa tena hoe ny mpanompony Jakoba no nirahany nitady vady ho any Isaka ary tena tamin'ny fomba mahafinaritra ny Isaka ny fiainany toy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa vady tonga hoavina tonga ho azy nanantony. Raha zay ianao ry havana dia zao ataovy izay tanao fiteo anatrehan'Andriamanitra, tadiavo ny fanatrehan'Andriamanitra fa hoy sisa ny teny hoe raha sitraky ny Jehovah ny alehan'ny olona na ny fahavalony ary ampihavaniny aminy. Andriamanitra mahay mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongotra ao fa ko ianao tsy ala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra ianao, mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, dia mitobaka amin'ny fitahiana. Manana fitahiana manana ambiampy ianao, mamatsy ianao ara-potoana izy satria izy ny teny hoe satria zany rehetra amin'ny fitiavana ozy izy dia hamonjy azy eo aminy raha ory izy. Zay ny faharoa. Voalohany ozy izy tsika teo hoe mila manapa-kevitsika ho tian'Andriamanitra bebe kokoa. Tena hoe amin'ny zavatra tena hoe iainantsika, zavatra tena hita maso fa tsy fombafomba, tsy fahazarana intsony fotsiny. Faharoa, mila mijano eo fanatrehan'Andriamanitra tsika. Mijano eo fanatrehan'Andriamanitra fa tsy anao tahaka ny Jakoba ka hoe teto ny fanatrehan'Andriamanitra dia anao tsangam-bato dia le tsangam-bato ny avelanao fa ianao lasa. Io baibolinao mipetraka fotsiny tsy misokatra iny hoe tsangam-bato ange io ny atao hoe tsangam-bato ry havana dia zao zavatra mipetraka fotsiny tsy miaina, tsy mitombo, tsy miresaka, tsy miteny, tsangam-bato io. Ndrendray titara fotsiny sisa le hoe mpiandry dekona inona fa fonao sainao fa nanao tsisy eo zany tsony. Tsangam-bato reny. Aleo mba tsy tsangam-bato no hijanona eo fanatrehan'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Jakoba. Tsangam-bato nataony teo zafady tsangam-bato nataony teo fa izy lasa nitady an'izay nahafinaritra azy. Fa hitatsika fa fampitena sy faravana ny toy ny rehefa avy eo. Zafady fahatelo dia zao. Tsika mila mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra. Mila manana fotsotra tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidio fa Jesosy dia sakaiza mora azo indrindra amin'ny andro sarotra. Tsika zany tokony tsy hafahafa mihitsiny anatona an'Andriamanitra indrindra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay mpisorona araka ny voasoratra amin'ny Hebreo hoe tokony anatona azy ampasahiny tsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Resao amin'Andriamanitra zay zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao. Inona ny problemanao? Inona ny mampahory anao? Inona ny mampiferinay anao? Na dia ataoko hoe Jesosy za ty ne tafalatsaka za ty ne ka niaraka tamin'ny vadin'olona tsy haiko za le nijangajanga teneno le izy aza ezahana hoe miseho za nge ka mety za ndray milamina be nefa zavatra efa potika efa fampotehana fa plus ianao miezaka manafina an'io plus ny devolo manala baraka anao anatin'io. Aza ianao no miezaka manatsara ny fiainanao aty ivelany fa tsory amin'Andriamanitra ny problemanao dia izy ny manala anao ao, izy ny manamboatra an'io, izy no le Andriamanitra zay manangana malahelo miala ho vovoka no mamonjy anao dia manafaka anao eo tanan'ny papahory. Jerevy tsara zao ohatra hoe Iana zao na ampahorim-penina izy. Zay ny teneniko anao hoe le fitahiana teneniko eto tsy voatery ara-bola fotsiny fa misy fitahiana be da be satria mitobaka le izy dia zavatra mitobaka zany. Tahina ny ara-pananao, ny ara-nofinao, fahasalamanao, ny asanao, fiainam-pitiavanao, tokantranonao, ny fidiram-bolanao, ny ninona tahina daholo hatramin'ny mpanomponao, ny zanakao, ny taranakao tahina.
fitahina mitobaka verintsika ihana rehefa nampahorin'ny penina rahavavy nisy satria hoe momba de nakany amin'ny tranon'Andriamanitra izy de tena nitaraina izy de osy izy mpisorona hoe fa inona ny ataonao osy izy ry vehivavy ohatrany hoe veriny hoe olona mamy vao maraina satria tena mamy ny alahelo izy tena tsy zaka ntsona izy ary za tena miteny anao rehefa tena tsy zakanao izy tena ento eo anatrehan'Andriamanitra za zao ry havana tena anao zany tena mitomany mitondra andreny eo atrehan'Andriamanitra tena mitomany Jesosy mety tsy voateniko firy tsony tsy mahavita hoe mivavaka lavabe tsony Jesosy mamindrafo amiko ianao vonjeo Jesosy afao ino ty za mila mitenitsika mila mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra tsika hoe inona ny tena problema io ane hitany io ne fatany fa izy milanao miteny aminy izy milanao mitsotra aminy milanao miantso azy araka ny teny hoe atsoy de voaliko ianao manomboka androany ianao mandraisa fanapahan-kevitra tenenao amin'i Jesosy zay zavatra tsy mety fa io mahatonga atsika indraindray rehefa izanao tazominao io mahatonga anao manaonao foana mahatonga anao mamoy fo mahatonga anao mandray fanapahan-kevitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa tena tsorinao apetraka amin'Andriamanitra io mandray tanana an'io Andriamanitra ohatra zany koa zao le vehivavy anankiray any amin'ny tantaran'ny mpanjakana izy ty tamin'ny androny Eli mpaminany de taraina tamin'ny Eli le vadina mpaminany hoe maty ny vadina mpaminany ny vadina mpaminany mety hoe nanao zavatra be teo amin'le tanàna sy ny sisa fa maty le izy avy eo ary izy maty io maty namelatrosa be da be de rehefa tonga ozy izy ny soratra masina amin'ny tantara le izy avy eo izy izy tonga ny tompotrosa de aka ny zanany roalahy ho atao andevy ho amidy satria tsy nahavoalotrosa zany le mpaminany nefa maty de ozy izy Eli hoe mandehana ozy izy mindrana vilany ary aza tao vitsy de le dilily kely tao amin'zareo nararaka tao anatin'le vilany de niraraka iny de feno vilany rehetrarehetra ny ramina teo tanàna feno ny farany tapitra le izy eritreretina hoe ratsy ny tsotra izy ratsy ny tenin'ny olana n'izy de ohatriny ao ary za tena miteny aza mitantara ny olanao sy ny problemanao amin'ny olona tsy mivavaka zany mihitsiny zany tena faty aza mitantara ny olonanao aza maika hitaraina amin'ny olona ianao fa mitaraina amin'Andriamanitra raha tsapanao hoe misy mpanompon'Andriamanitra tena azonao hoe antoka hoe afaka anampy anao anolotsainanao hivavaka ao anohana anao de tsory aminy tantarao aminy fa raha tena mpanompon'Andriamanitra izy tsy tsara anao zany izy mety asika kely fotsiny izy raha misy zavatra tsy mety mba fany hoe mananatra anao fa zao tsy maintsy mamela anao izy tsy maintsy manampy anao izy tsy maintsy manangana anao indray izy satria zay tokony nataon'i Jesosy no ataony mila mitsotrotsika tsy mila mitahiry andretsika zay nge le hoe mifampitondra zay mavesatra fa tsy hoe rehefa misy maty antsika vao miteny hoe mifampitondra zay mavesatra fa mila mizarytsika indrindra amin'i Jesosy tantarao fa Andriamanitra manana fomba mohanatsika foana ao anatin'ireny zavatra misy sy mitranga eo amin'ny fiainatsika rehetra zay zany ary taditsio fa io fifandraisantsika io rehefa tena hoe fluide tsara ny communication tsika amin'Andriamanitra amin'ny fanamasina de mora be amin'Andriamanitra ny mamaly atsika milamina tsara ny fifandraisana lasa mifankazary tsika de mitombona be avy eo le tenin'Andriamanitra hoe mifankazary amin'tsitro ianao de hiadana ary zany ny finisoanao anisan'ny fanapahan-kevitra fahatelo tokony raisitsika zany raha te handray an'le fiainana feno fitahiana mitobaka tsika manomboka izao de zao hoe mila mitsotrotsika mila miteny amin'Andriamanitra zay rehetra tsy mety zay rehetra tsapatsika zay rehetra manelingelina atsika afatsika mandroso
tsy afany favaly manameloka atsika ny amin'ireny ntsony afatsika miditra ao anatin'ny planan'Andriamanitra dia le fiainana be dia be. Ny fahaefatra zay anisany fanapa-kevitra tokony raisitsika koa dia izao. Mila manapa-kevitra tsika andeha amin'ny fanetretena koa. Mila manana fanetretentsika. Mila manaiky tsika hoe Andriamanitra ny lehibe ary manetritensika ao ambanin'ny fitarihan'ny fanamasina. Tadidio fa Andriamanitra dia manohitra miavinavina. Fa manandratra manetritena kosa hozy izy ny tena. Tadidio fa ny fiavinavonana no mialohan'ny fahalavona hozy izy ny tena, ny fahasimbana hozy izy ny tenan'Andriamanitra. Raha tena te hita fitahiana mitobaka zasy ianao, mila mandeha amin'ny fanetretena. Na dia tsapana ohatra nefa manomboka metimety ary amin'ny fiainanao, aoka ianao netritena foana, aoka ianao hevitra ny tenanao toy ny kely foana. Satria mbola tsy izy ange ho ahy io e. Mbola be lavitra noho io no ataon'Andriamanitra aminao. Raha miteny izy hoe tsara makany amin'ny tsara, vonaitra makany amin'ny vonaitra, dia tsy mbola io zany le izy. Noho izany aoka tsika hiala amin'ireny fihebihebiana, firehariana, fiavinavonana. Fa mila tena manetritena foantsika. Mba ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainatsika. Na inona mety hoe fiheveran'ny olona tsika. Misy fotoana anie tsika ohatrany hoe ataon'ny olona tsinitsinina zany e. Misy fotoana ohatrany hoe ataon'ny olona maivana, ohatrany hoe fa za miteny anao. Tsy mampaninona zany. Aleon'ny olona hieritra zay eritreretiny any. Aleon'ny olona hanao zay ataony any. Tsy mila miseho akory tsika na miseho justifie. Indraindray ty ary tsapako hoe mamandrika atsika ty satria indraindray anao soreny fa zanga hiverinina fa ataoko mihitsy. Reny lasa manakana an'Andriamanitra tsy aseho fiainatsika ny teom-potaka ireny. Fa saingy izao mila manetritensika. Araka ny ten'Andriamanitra hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana 1:20 ny 5:2 dia hoe raha tonga hozy izy ny fiavinavonana dia tonga ny fahafambaraka, fa ho amin'izay manetritena ihany no misy fahendrena. Izany hoe mila tena manetritensika ary mila ao anatin'io mila manaiky tsika fitarihan'ny fanamasina. Mila tena mahafantatra atsika hoe inona ny tian'i Jesosy dia izay tiany no ataontsika. Manetritensika eo ambany fitarihana. Fa raha vao izay no ataontsika dia izao lalana tsy maintsy mitondra antsika any amin'ny fandresena foana io. Lalana tsy maintsy mamoaka antsika any amin'ny fitahiana matretrika foana io. Na dia ataoko ohatran'ny loza raha fahitanao anazy. Satria be da be ny zavatra ohatr'izany. Ohatran'ny hoe loza zany fahitantsika anazy. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra tena miteny hoe za manana hevitra heverako anareo, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Satria indraindray ohatran'ny loza zany fahitanao anazy. Fa rehefa manaiky ianao dia miasa izy ao anatiny io. Dia mamoaka anao izy. Tahaka ny volamena avy ao anatiny. Mena. Dikan'izany mila mandeha amin'ny fanetretensika. 5, mila mandeha amin'ny fahamasinana. Mila manapa-kevitritsika manamasy tena bebe kokoa. Io samy manana ny atao hoe niveau na fahamasinana. Samy mandinitensika dia mila miezaka hoe manamasy tena bebe kokoa. Mety amin'ny fomba fiakanjo, mety amin'ny fomba fiteny,
mety ny fomba mampanao, ny amin'ny fahazarana, ny namana, ny manodidina. Jereo fa reny anisan'ny zavatra mamandrika atsika matetika. Satria indraindray mieritreritra hoe le paozy ohatr'izao, dia le lavabe ny zipo, dia anona, dia nefa indraindray any amin'ny fisaintsainantsika olona manaky mamoron-tsain-dratsy, olona feno fankalana, misy fahatezerana miafina ny anatin'ny foany. Reny manakana antsika tsy ahitan'Andriamanitra. Reny manakana antsika tsy handray valim-bavaka eo anaty an'Andriamanitra. Fa za miteny ianao, raha vao olona tena mandeharaka amin'ny famasinan'Andriamanitra, raha olona tena hoe tia an'Andriamanitra, olona tena mahakasika an'Andriamanitra, za miteny ianao, na dia tsy mangataka ary ianao dia tonga reny. Ataon'Andriamanitra tena mihetsika daholo ny zavatra rehetrarehetra any ambadika any, hamatsiana anao, hikarakarana anao, satria malala eo masina ianao. Tiany ianao tena hoe olona araka ny fony. Tadidrio fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe izay tsy manam-pamasinana tsy mba ahita ny tompo. Dikan'izany zany tsika mila mandositra ireny karazana tsy fahamasinana rehetrarehetra reny, reny karazana lainga, fahavetavetana, loto-povy, saintsaina ny ratsy. Jereo tsara, ohatra zao raha ny salamo raisitsika, salamo voalohany dia miteny hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha any amin'ny lalana falehan'ny ratsy fanahy, tsy mitoetra eo amin'ny sambatra izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy izy, tsy mipetraka eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Jereo sambatra, lasa sambatra. Zany sambatra zany dika zavatra be da be. Tsy afaka miteny hoe sambatra ianao raha tsy manan-koanina. Tsy afaka miteny hoe sambatra ianao nefa tsisy vola. Tsy afaka miteny hoe sambatra ianao fa lasa misy fahasambarana zany ao aminao. Rehefa mifady an'ireny zavatra rehetra tsy manamasina anao reny ianao. Areto dia tena manamafy foana miteny, tandremo ny fifandraisantsika. Be da be amintsika miezaka manamasy tena, be da be amintsika miezaka manao sitrapon'Andriamanitra. Kanefa ny relation antsika, ny olona manodidina antsika, ny fréquentation antsika, olona tsy milamina. Tadidrio ry havana fa reny manokatra varavarana mamotika anao. Na dia ataoko hoe inconsciemment le izy, mety tsy tsapanao, mety tsy tonga saina ianao, fa za dia tena miteny anareo an'izany, fa izay dia ny aina izany. Nisy vehivavy izay niasa tao aminay izy tamin'izay mbola kely, ary rehefa mifakazo be na tsy niasa tao aminay intsony izy fakazo be tamin'ny mamanay izy, ary tena hoe fampiana manta sy masaka satria efa fahazarana hatramin'izay. Io vehivavy io nefa misy trombo. Io vehivavy io nefa misy zavatra hafa be da be ao aminy ao. Foatra nefa fatsorana sa hoe voasarona ve. Fa za moa zany tena nanomboka mifoto ao aminay, tena nanomboka tsy nahazo, ary izy dia lasa nety tsy nahazoazo anahy mihitsy ny olona io. Ary saika tsy tafasaraka tamin'io fa za tena niteny tamamanay hoe zao ny tadidrio raha vao minamana amin'olo ohatr'ireny ianao ka matio olo io alaizy, dia ianao zany nefa lasany. Satria izy tsy miala amin'ilay zavatra ataony mihitsy, nefa nareo mifakazo tsara. Fa zao andaotsika hanomboka hivavaka, dia vao nanomboka nanao vavaka zay, nanomboka nandray fepetra izay, mandra-piteny androany fa neny eny an-dalana ary tonga dia miala izy, ohatrin'ireny olona tsy fantany ireny, ohatrin'ireny olona niady ireny. Eto am-bavaka isan'andro ny olona manodidina anao, ny cercle d'amis anao, na dia ataoko hoe relation virtuelle amin'ireny Facebook sina, izay tsy avy amin'Andriamanitra asy avy esorina. Ireo karazana voay satanika, voay diabolika rehetra. Zafady, za miteny ianao vitan'ny satana maneraka olona aminao. Za ny ainan'izany. Ohatrany hoe olona mahafinaritra be, olona ohatran'izao, dia tena hoe renika eo ianao dia miresaka. Ireo karazana conversation téléphonique. Mieritreritra hoe tena amoureuse tena mahafinaritra le olona any. Fa zavatra ohatran'ireny ry havana, na dia ataoko hoe mpivady ary fa mifanalavitra, fidifidio tsara ny tenitenenina amin'ny telefona.
fa ny zavatra oatra ireny dia fa ny satana miampanganao mitondra blocage eo amin'ny fiainanao. Mila manamaso tenitsika. Raha mpivadytsika dia manamaso teny fa tsy hoe zanak'Andriamanitra tsika nefa rehefa ao anatin'ny relation intime lasa mise comporter ohatran'ireny olona any amin'ny pornographique ireny. Mila manamaso tenitsika mba ahafahantsika mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra miteny hoe aoka tsy ho voaloto ny fandriana. Misy zavatra be tahaka izany mila andraisantsika fanapa-kevitra ahafahantsika mandray ny atao hoe fiainana feno fitahiana mitobaka eo anatrehan'Andriamanitra. Miala tsiny fa za somary mivatambatana satria za koa tsy dia karazan'olona manam-potoana be loatra miresaka ary indraindray lasa tonga dia hoe izay mampahaingana anazy dia lasa manana fahazarana oatra mitsotra mivatambatana ohatr'izay fa mino aho fa mora kokoa ny azahoanao anazy tahak'izay. Fa za tsy dia tiana hoe mitory ianao dia mampianatra dia zavatra safosafoana tsy mety azon'ilay olona mihitsiny. Ela be vao le miova le olona fa ny ahy tonga dia tsoroko ohatr'izay dia mino aho fa nampy antsika izay. Fa ny tiako tenena hoe mifona raha mety misy tafitohina, mety misy kolontsaina mety tsy mahazaka an'izany fomba fiteniko izany dia lako tsiny. Fa ny anahy dia izao hoe ny afaka atsika tena hoe atonga antsika tena hoe ho afaka, atonga antsika tena hoe anana le fiainana be da be izay no manotompo antsika. Izay no tena tanjona. Ny manaraka fahadimy fahaenina dia izao hoe mila mitoetra matokontsika. Mila mitoetra matokontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ity dia tena zava-dehibe mihitsy. Jereva fa misy olona na dia tsy mpivavaka ary izy fa olona mahatoky dia omen'Andriamanitra fahefana mitantana zavatra ngezabe satria mahatoky le olona. Mahatoky tiako tenena tsy mba fetsifetsy, tsy mba mangalangalatra, tsy mba tia kely. Mahatoky izy amin'ny fitantanana, mahatoky izy. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe mahatoky amin'ny kely ianao dia ho mpanapaka amin'ny be. Mila fidèle ianao. Mahatoky ianao ny amin'ny ora izay menao an'Andriamanitra. Mahatoky ianao ny amin'ny fotoana izay fanaovanao amin'Andriamanitra. Mahatoky ianao amin'ny zavatra rehetra. Mahatoky ianao ny amin'ny teniteneninao dia efainao rehetra. Mahatoky ianao ny amin'ny andraikitrao. Mila olona mahatoky Andriamanitra. Mandeha amin'ny fahamarinana. Fa za miteny ianao, raha vao mandray fanapa-kevitra tahak'izany ianao, hitoetra mahatoky, andeha amin'ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, dia marina aminao ilay ten'Andriamanitra. Araka ny teny Davida mpanjaka ao amin'ny salamo hoe efa antitra ihany aho hozy izy, efa ela ny ainana aho hozy izy, ary efa fotsy volo ankehitriny hozy izy, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany nangataka anina. Dikan'izany dia izao hoe raha ho an'ny olona anankiray matoky dia tsy maintsy mamonjy azy foana Andriamanitra, tsy maintsy tahian'Andriamanitra foana izy. Ary izay ny idirako atao amin'ny fahafito. Fahafito farany dia izao hoe manomezan'Andriamanitra, omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, omeo ny manodidina anao. Raha tena tianao hisy fitahiana mitobaka eo aminao dia izao mila mahatoky ianao dia manomboka amin'io kely io. Aoka ianao ahatoky dia ho tonga fitahiana ao amin'ny firenena ianao. Dia za miteny ianao, mila mizara mafoy ho an'ny hafa ianao, ho amin'ny manodidina anao ianao. Mila manome an'Andriamanitra ianao satria tadizio fotsy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay manome am-pifaliana no sitrak'Andriamanitra. Manome anao an'Andriamanitra, manome am-pifaliana ianao. Tsy maintsy andraisanao valina eo anatrehan'Andriamanitra re. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay mianatra ny malahelo hozy izy dia mampisambotra ny Jehova, ary izay nomeny dia onerany kosa. Eritreretinao hoe Andriamanitra no hanonitra an'ilay zavatra nampisamborinao malahelo. Ianao izany name fotsiny satria nianatra, fa hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay mianatra ny malahelo hozy izy
dia mampisambotra an' Jehova ary izay rehetra nomeny dia honerany kosa. Tsy ho foana zany kitapom-bolambolanao, tsy ho foana zany kitapom-batsinao. Isy fitahiana mitobaka ao anao, ianao zay manana fiantrana amin'olona. Za miala tsiny fa tadidiko daholo le teny soratra masina, tsy nieritreretiko ho teneniko eto zany fa zay asain'ny tompo teneniko eto izy izy mampiteny dia teneniko. Fa ialako tsiny fa matetika ny toko sy andiny tsy tadidiko. Fa Andriamanitra kosa ao miteny hoe reny fiantrana, reny zavatra ataontsika amin'olona, fiantrana ataontsika reny no manohana antsika eo amin'ny farafara izay hitsaboana ary rehefa vavaka ataoko reny misy taona rehefa mitsabo olona marary da notaniako hoe enao ve mba manao an'izao, enao ve mba miantra olona manampy olona, fa raha voaloatr'izay tonga dia io teny io no teneniko, tonga dia afaka le olona lazaiko anao. Satria tenin'Andriamanitra iny ka dia iny tsy maintsy marina. Dikan'izany zany Andriamanitra manao anao amin'ny farafara hitsabonanao raha olona nitsinjomanitra ianao. Fitahiana goavana ange zany. Mety tsy mandaitra aminao ara ny aretina satria misy karazana zavatra fa be da be ahafahanao miala amin'ny aretina. Afaka manasitrana anao koa ny dia kapoka tamin'i Jesosy. Ahoana ianao tsy hanana fitahiana mitobaka? Andriamanitra dia manao fanekena amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanatitra. Ny fanatitra ny ampafony omeo izay tokony ho an'Andriamanitra. Fa misy teny fikasana be ao anatin'io hoe izaho toetra amin'izany ao Jehova tompo maro, raha tsy voako midanadana ao anao ny varavaran'ny ranitra izay rakitra fitahirizan-tsoa. Androtsahako fitahiana mananamby ampy aminao. Dia tsy izay fotsiny, tsy hoe arotsany fotsiny fitahiana mananamby ampy, fa ho asiany teny mafy ny valala izay miaramila mibetsaka. Asiany teny mafy re, tsy mahazo mikitikidika anao intsony re. Tsy mahazo mihinana ny fanananao intsony re. Rehefa izay dia izao, lasa olona tahina ianao. Satria olona ankasitrahana ianao. Olona mahakasika fon'Andriamanitra ianao. Ary za miteny ianao, hikitika izay hikitikidika anao. Fa ho marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mikitikidika anao dia kitika ny alak'Andriamasina. Miantsoa azy nge ianao hoe ao anaty fahoriana. Fa raha ataonao reo, za miteny ianao misy famonjena foana, misy famonjena za foana. Za zao dia tena mijoro vavolombelona aminareo. Fa be da be ny adina atrehako, be da be ary misy fotoana ianao tena hoe ao anatina ady, voandroany zao. Dia tsapako mihitsy hoe tena ho tary izay manenjika sakafo mpianatra. Satria ao anatin'ny orana dia ianao mandro amin'ny charbon, ny fatana rehetra efa mirehitra fa charbon mando dia tena sahira. Fosy Jehova ho vonjeo ianao ny Andriamanitra ny lanitra ny lanitra, ianao manapaka amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy vao indray mandeha no nanao an'izay. Androany zao dia tsy haiko fa fotoana teo netritra hoe tena tara. Dia tsy haiko fa ho azoazo teo, ohatry ny lamina indray, ohatry ny tsy tara indray, ohatry ny efa vita ela indray, ohatry ny efa lamindamina daholo indray vao hoe tonga ny ankizy. Fa misy fotoana ohatry izany, dia minday dia tsy haiko fa mijery an'io lera io fa lasa ohatran'ny tsy mihetsika io lera io mandritra ny fefakadiny. Le fefakadiny tena mampatara anao mihitsy. Satria Andriamanitra manapaka amin'ny zavatra rehetra dia tena nampatsironao hoe zay ohatry izany ange tamin'ny andron'ny Josoa nijanona ny ora, nijanona fa za angambany raha faravakely ny indroa ny efatra hatran'izay. Tena hoe mijanona angamba amin'ny famantaranandro, fa mierika atao mbola eo foana, mierika dia efa jereko ny aty amiko dia ohatr'izay koa. Efa mahavita zavatra be da be izay mbola eo ihany ny famantaranandro. Zara raha mihetsika ny famantaranandro. Dia efa ela be aterina izay vao mamineny sonery toy ny izay sotranao a Jesosy. Fa manan'Andriamanitra mahery ianao manapaka sy mandidy amin'ny zavatra rehetra. Tsisy tsy hainao atao zany, manaiky ny zavatra rehetra ary ampanenken'Andriamanitra eo ambany tongotra ao ny zavatra rehetra. Fa manentana anao andro andiavana. Raha ao anatin'ny dreradreraka kivikivy ianao, mahereza ianao, mety mandalo ady ianao. Indrindray ianao fa tena mila kivy, tena mila nipoka ao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny teny ratsy fanahy ho any aminao satria ndrao dia ho lava ianao, ndrao dia hemitra ianao. Tsory amin'Andriamanitra hoe tsy zakanao intsony io. Efa mihoatra ny limity io.
efa feno ny kapoaka koe Jesosy etika eo anaty anao ty olona ty za tena manao an'izany ty olona ty Jesosy ta de nelingelana foana misy zavatra ohatr'izao Jesosy tena problemako fa etika eo anaty anao ty fa za miteny anao esorina io reglena io mila tsorinao aminy zavatra tranga eo fiainanao mila manapa-kevitra anao tena tian'Andriamanitra mila manapa-kevitra anao andeha amin'ny fahamasinana andeha amin'ny fahamarinana hitoetra matoky fa za miteny anao tsisy hery afaka anafaka zany anakana izany tsony ny voninahitran'Andriamanitra tsy hamirapiratra eo fiainana tsisy hery atoetra n'izany tsony tsy maintsy mamirapiratra eo voninao voninahitran'Andriamanitra tsy maintsy raisinao le fiainana be da be satria ianao mihitsy le olona fidian'Andriamanitra mba hame voninahitra ny anarany mba afantaran'ny olona hoe Andriamanitra velona ny Andriamanitra ao mangataka hoe ampahery anao Andriamanitra afanao mandray an'izay fanapa-kevitra zay tena hoe enary de ataovy tsikelikely tena hoe ezao le izy fa za miteny anao ianao ny anisany zao vavolombela afaka fotoana foy hoe zao avy zavatra mitranga teo amin'ny fiainako voninahitra ho an'Andriamanitra zay koa ny fandaharantsika androany isaorana ny tompo ny favitany fandaharana atolotra ho azy ny saotra sy ny dera ny voninahitra ianao Andriamanitra no hiaro ny teny rehetra mba tsy azon'ireo fanampangalateny fa mba tehirizo reny Jesosy de fenoany hery sosotra ao satria izay de mamahy fotsiny fa ianao no mampitombo de mba hitovy avy zato eny ariveny tsy manapataperana ny vonitenao any amin'ny fon'ireo olona tsirairay avy ka na de tahaka ny voatsinapy ara Jesosy zany de ho lasa hazo midoroboka hitoeran'ny volony mba ho voninahitry ny anaranao mankasitraka ny amin'ny fotoana rehetra manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy manome fotoanantsika tsy ho ela hiditra ao anatin'ny vavaka momba nyity fandarana androany ity tsika ao anatin'ny fandaranantsika manaraka de mirary soantsika rehetra veloma daholo indray